Trano kosa ny fanolorana ny loka ho an'ireo izay nivoaka nandraisy amin'ilay lalao karakarain'ny vondrona maty TV mandritra izao fiadiana ny lalao maneran-tany amin'ny sehatry ny baolina kitra tanterahana ny Brésil izao tamin'ity androndroany ity dia isany nandray ny lokany raha Rinaivotina Antanazy araka izao fanadidina izao. Raha tsy ivona dia izy no mpandresitsika tamin'ny lalao maly azonao tsy ivona ve tiana hoe inona ny fanontaniana nazonao ny loka maly? Le fanontaniana zany hoe iza siza tamin'ny fifanandrinana iza siza ny ady sahala voaloha tamin'ity mondial andeha faharoapolo ity dia le izy moa tena manaraka ihany dia fantatra hoe Nigeria contre Iran le izy. Dia nanasarotra ve ny fandraisana anjara tiana sa nanao ahoana zany no tena fandraisanao anjara tapakila ray ihany lo no ampiasaina? Raha tapakila ray lo mety misarosarotra ihany fa zay le hoe arakaraky ny isan'ny tapakila andraisanao anjara no mampitombo ny vitanao ihany koa dia teo amin'izay lafan'izay zany ny sacrifice kely dia nampitombo ny vitana dia zay mba nazahoana tamin'ity. Eny ary anao sehatra tiana safidio izay tena tiana ary. Ia takonao sahirana ihany fa samy tsara le baolina ato a. Inga fa nisafidiaka. Fihetseponao ary tiana nazo ny baolina tsara tarehy avy any amin'ilay sportif aboto filao iny? Ny fihetseko aloha dia faly manana magazay lehibe toy ireny satria raha ny tena dia efa mpitsiriritra baolina ao amin'io magazay sportif ihany rehefa mba nandray anjara tao ka dia eny nefa maromaro ny magazay mpanohana ny fanatanjahantena eto amintsika dia misaotra tompoko. Mbola noho lalao ve sa nahazo dia izay? Lalao toy foana ka toy foana ny lalao mandrapatapitry ny mondial nao ariana kely mondial raha mitoy fiarahana amin'ny mahery fotsy adiny indrindrindrindra. Dia manentana antsika rehetra ihany koa ny mahery sy ny groupema TV amin'ny lalao mahery sy ny malaza izay miseho isan'andro mazotoa ary ny lalao antsika rehetra.